Soran'Andriamanitra isika raha mbola afaka indray androany anohy an-trano ny fandrenesana ny taradalana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny fotoana teo aloha tsika dia nandreny amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ary amin'ity androany ity isika dia iresaka aminao aho fa i Jesosy io rehefa avy nitsangana tamin'ny maty dia niakatra amin'ny an-danitra. Raha ny marina zany ny zavatra tena hojerentsika androany dia ny tena tian'Andriamanitra ambara ny amin'izany fitsanganana amin'ny maty ary ny fiakarana amin'ny an-danitra. Amaky ny tsotra masina isika. Mino aho fa mandritra nyity fotoana ity mety misy any tenin'Andriamanitra izay mety iverimberina foana. Ny antony dia tiako indrindra mba iletika ao anatin'ny fotsika tsara mihitsy ny teny. Mba ho voalaitsika tsara ny tena tian'Andriamanitra petraka. Mba ahafahantsika tena miaina amin'izany tena atao hoe sitrapon'Andriamanitra zany. Amaky ny tsotra masina vitsivitsika dia ny asan'ny apôstôly toko voalohany ary rehefa avy eo dia Efesianina toko voalohany. Ovakitsika aloha ny asan'ny apôstôly toko voalohany ka manomboka eo amin'ny andininy faha 1 no vakitsika. Andininy ray ihany no vakitsika eo. Ny anaran'i Jesosy, ry lehilahy galanianina, nahoana mijanon'eto mijery ny lanitra ianareo. Iny Jesosy izay nampakarina niala taminareo any an-danitra iny dia ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra any an-danitra. Ny Kolosianina toko voalohany. Aloha rehefa avy eo iresaka aminao mikasika an'io. Fa ny zavatra voalohany indrindra tiako ampiatarina anao dia zao. Tsy mahazo misaraka mihitsy ity hoe Jesosy niakatra ho any an-danitra ity sy ny fiverenany indray. Raha antsika manko dia varina fotsiny hoe niakatra any an-danitra i Jesosy io. Fa ny tena zava-dehibe anankiray tian'Andriamanitra apetraka amintsika dia ho avy indray izy. Ary io ny tena anankiray fotoan-dehibe ry havana izay andrasan'ny kristianina rehetra ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra. Fa iresaka aminao androany satria zao vananana antsika zao na eto amin'ny firenentsika fotsiny eto amin'izao tontolo izao misy dia karazana fahoriana isan-karazana eto ambonin'ny tany. Ary renidrehetra reny mila jerentsika tsara hoe fa maninona moa no misy an'ireny zavatra reny amin'izao fotoana antsika zao. Maninona ny misy ny reko maningana, maninona ny misy ny oro-tany eto amin'izao tontolo izao, maninona ny misy ny fahoriana, maninona ny misy ny mosary, fa maninona ny misy raonady isan-karazany. Ry havana malala mila mijery tsara ny tenin'Andriamanitra isika fa iny Jesosy izay niakatra io izy ho avy indray. Ka ireo zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao, reo fahoriana, reo arety mandrika izay iainantsika amin'izao vanolosika izao, tsy azonao foanana io fa tsy maintsy miseho fanambarana fa ho avy tsy mela Jesosy. Be dia be mihitsy moa ny olona hoe hiezaka nafoana an'ity, hiezaka hanao an'izao, hiezaka amin'ny mosary, hiezaka mampilamina ny ady, hiezaka amin'nisy oro-tany. Ary le zavatra raha dinao tsara avy dia eto ambonin'ny tany ilay mandre hiarana io avy hatrany. Satria ho avy ny tompo. Ary rehefa ho avy eny amin'irony lanitra izy ahita ny maso rehetra ozy izy tsy maintsy azy. Fa zao milohany dia ireo zava-mitranga ireo no fanambarana. Androany tena iresaka aminao mihitsy mba tsy ho variana fotsiny isika hiady amin'ny fahantrana, hiady amin'ny arety mandrikana, hiady amin'ny hoe ampitoniana ny ady, ilainy izany. Fa tsy mahafoana n'izany ianao satria planin'Andriamanitra no tsy maintsy andefasana ianao zavatra eo anomanana ny fiavian'i Jesosy. Raha mbola mandinika tsara angaitsika raha eo amin'ny Lioka toko faha 1:20 reo karazana mitranga rehetra eo dia iry amin'ny farapariny iry izy dia misy tenin'Andriamanitra hoe ary rehefa mendora io izy dia andrandrao ny lohanareo fa akaiky ny fanavotana nareo. Ny zavatra tena tiako resahana aminao zany amin'ity androany ity dia ny fanomanam-pananao amafisoko tsara io fa ho avy tsy ho ela Jesosy. Miamafy reo zavatra mitranga reo eto amin'izao tontolo izao io tsy maintsy miseho io
sarana ho any hoe fehviany Jesosy sy ny fiakarany Jesosy any an-danitra sy ny fiverenany indray ary ny fiverenany dia tsy maintsy manao reo famantaran'ireo izy mba anomana ny zanak'Andriamanitra marina hitsena azy amin'io fotoana io noho izany tsy maintsy mibazana zany isika ary izao fotoana vaninandro iainantsika zao tsy tokony ho variana fotsiny isika amin'ny fanalana olana eo amin'ny lafim-piainana andavanandro ilay zany fa raha tadiditsika zany ny tenin'Andriamanitra izy hoe amin'izany fotoana zany tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa mihinana misotro mividy mivarotra mampakabady mampakarina dia jereo tsara fa ao anatin'izany tonga ny safodrano dia tahaka izany koa tamin'ny andron'ny Lota tsy manam-po mihitsy ny olona fa hoe isy ny safodrano ny mitovy amin'izany mihitsy zao zavatra mitranga zao fa tsy maintsy ho avy eo zavatra tena materialy avana dia zao tena materia mihitsy a dia ny mba hatonga ny olona betsaka tena vonina ary hiakatra hitsena azy ozy izy ny tenin'Andriamanitra nambarako taminao teo any amin'ny oloko ihany rehefa miseho reo izy izy andrandao ny lohanareo fa akaiky ny famonjena vonina vinao amin'izao fotoana izao miasakasaka be io zavatra fahoriana io amin'izao tsika miteny zao miasakasaka be io fa io lioka toko fa raika amin'ny roapolo io amin'izao fiarantsika sao aza isaka miresaka aman'olona amin'izao fotoana izao izao tandrina soavarina iry amin'ny farany amin'ny lioka toko fa raika amin'ny roapolo izy eny ena amin'ny telopolo hoe miamina miomana ho avy tampoka zany ary ianao le tena iresaka aminao misy fa mila azonao antoka tsara mihitsy raha ho avy io Jesosy io efa niresaka taminao ihany a tamin'ny fotoana teo aloha fa tiako indrindra ho ihamba amafitsy satria atao natiko misy tena misy mariary any mba tena ho maro ny olona hitsenany Jesosy eny aminao lanitra noho izany mety ezakitsika ho hitady vaolana hitady vola anozy mirehitra isan-karazana zao tsy azotsika foanana ny fanamarana ny tenin'Andriamanitra any amin'ny lioka toko voalohany izy a dia za mandikiny io sara ozy hoe tsy misy zay tsy ho tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra zay lazaina rehefa miteny zany eo Andriamanitra io dia tsy maintsy ho tanteraka inona ary ny zavatra tena takian'Andriamanitra amintsika ary io ny havana ny zavatra tena hitondrako anao androany mba ahafahatsika tena hoe a manana zany atao hoe fahavonana zany ny dingana anankiray voalohany ary tsy maninona mihitsy fa merina zany tena atao fiazantoka mihitsy iresaka mafanahy masintsika aoriana kelyn'izao fa tsy aloany fa tsy maintsy io zany aloha atao azo antoka tsara io le atao hoe famonjena tsy moramora ry havana no mandinika zao matonga Jesosy ny teny manao hoe raha ho avy ny zanak'olona moa hita fona itembony tany ho izy nametraka nyzany fanteny zany iny izy dikan'izany mety be dehibe misy ny olona ho diso fanatenana rehefa ho avy Jesosy eny aminao lanitra ary tsy maintsy ho avy io hitaona ny olona vidirehetra izy ary eran-tany ahitany io zany ny antony hoe le fahoriana mitranga io natao eran-tany ary Jesosy io rehefa iseho eny aminao lanitra dia ho hitany olona rehetra ary volaza ny tenin'Andriamanitra azy na dia zay nanombo azy raha dia ahita azy any koa zany ianao ny havana mahatena mihitsy aza varivariana ianao ny havana ny fempenatadiavin'Andriamanitra aminao amin'izao vanao elatsika sao any ataovy azo antoka iresaka aminao be dehibe koa mikasika amin'ny fanahy masina io a amin'ny fotoana manaraka satria rehefa niakatra io Jesosy io jereo tsara hiakatra ninona izy matetika ny tena resahantsika dia ny hoe amboatra fitoerana manareo izy tsara zany fa tsy miretrarehetra misy ny tonga avy amin'ny fitoerana zany tsy fombafomba fivavahana koa natongavana amin'izany fa tena misy tenin'Andriamanitra zay tsy maintsy jerentsika tsara mba ananatsika antoka ny anankiray voalohandrina zany no resako amin'olo any a dia le tem-panahy azahoana manatoka fa ho any amin'ny fiainana mandrakizay ianao andraisa Jesosy ny anankiray faharoa dia mitoe-panahy entina miatrika amin'izany manoloana nyzao fiandrasana ny fiaviany tao zao satria mirongatra mihitsy ny fahnaratsy amin'izao tsika mitena zao ary amin'eny isan-karazana ny zavatra kendreny divoly io ny tsy atongavanao amin'io
fotoana zay andraisanao zatongava Jesosy io. Ny zavatra tena kendren'ny devoly ny atonga anao disy fanantenana mihitsy hoe mivavaka ianao nefa sy tafiditra amin'izany. Ndre mandiana tadinareo tsara Jesosy any Matio 7 any dia zao hoe misy ilaza hoe efa naoasa mahagaga tamin'ny anaranao zay, efa namoaka demoni tamin'ny anaranao zay, fa tsy fantatra izy atao. Ny zany mila miamana tsara sika, fa tsy zavatra hitiavinany fotsiny io fotoana reny iakaratsika io, fa mila miomana ra-panahy tsara isika. Ary io le havana voalohany indrindra tena natonga an'io Jesosy hiakatra ho any an-danitra. Aro tsara tia dia ny mba anomezany amin'izay ny fanahy, ary le hoe fanahy io dia mba hiditra ao anatin'ny olona amin'izay Jesosy amin'ny alalan'ny fanamasina. Raha vao tsy niakatra ho any an-danitra izy tsy tafiditra ao anatin'ny olona mihitsy io Jesosy io. Azay tsara fantatsika tsara. Ary io tena fotoana fahatelo anatonan'Andriamanitra, Andriamanitra ny zanak'olombelona. Fotoana faharoa Andriamanitra niresaka vantana tamin'ny zanak'Israely, tamin'ny vahoaka, amin'ny alalan'ny mpaminany, amin'ny alalan'ny vitsivitsy vonahoana. Ny anankiray faharoa Jesosy Kristy tonga nofo hita maso niresaka. Fa le fahatelo kosa ilay fanahin'Andriamanitra io, ka tsy maintsy miakatra ho any an-danitra io Jesosy io, zay vao mirotsaka ny fanahin'Andriamanitra. No zany tsy maintsy azonao antoka tsara mihitsy ny famonjena ao anatinao, mba anananao zany fanantenana ao anaty zany. Io any mbola averiko ihany tsy fomba io iresaka be dehibe aminao io amin'ny fotoana zay hoe dingana andraisantsika ny fanahy masina. Fa androany tiako apetraka aminao fotsiny fa io zavatra mitranga amin'izao vanandro antsika sao, io fisehoany zavatra mitranga io dia tsy azo nizanisa foana io, satria fanambarana fa ho avy ny tompo. Ary mila niomantsika, mila niomantsika fa ny manam-panahy tsy maintsy azo antoka tsara fa nandray an'io Jesosy Kristy amin'ny fiainantsika. Mila azo antoka tsara, ataovy azo antoka tsara zao ny lasana pavy. Ahoana no ahafantaratsika? Tsy mitsahatra aho any mamerina, mety hiteny angamba ianao efa ndrenesiko zany, vo Jezy Paoly mahatsara rao miteny mamerina. Mila fantatro mihitsy fato anatiko. Ho Jezy Paoly no mandeha fantatro zay loko. Ao anatinao io mihitsy Jesosy io. Io no ahafahanao mitsena azy eny amin'ny lanitra. Kolosianina 4:7. Raha iseho Jesosy fiainana. Ary raha tsy niakatra ho any an-danitra io Jesosy io, tsy tonga fiainantsika mihitsy io Jesosy io. Raha tsy niakatra ho any an-danitra io Jesosy io, tsy tanteraka mihitsy lay Kolosianina 2:8 lay zava-miafina. Voafina hatramin'ny fahagola, tsy tanteraka mihitsy io raha tsy niakatra ho any an-danitra io Jesosy io. Inon'io Jesosy ao anaty. Ny fikarana Jesosy any an-danitra dia zao fotoana indrindra ampidinany ny fanahy masina idiriny ao anatin'ny fon'ny olona tsairay avy. Tsy piako tsara aho io foana ny fampianarana hatramin'izay no apetraka ny tompo. Dia hoe miara-miaina ao anatinao Jesosy Kristy manoloana ny trangan-javatra rehetrarehetra. Zao trangan-javatra ho hitanao zao, raha ao anatinao marina io Jesosy io, petraka aminao amin'izay le tenin'Andriamanitra hoe na isy arivo isan'ala zao raha manodidinanao fa tsy akasika anareo zany. Zay vao marina io tenin'Andriamanitra io. Ndraindray vakitsika fotsiny mahafinaritra ny teny hoe alleloia, fa tsy tanteraka io raha tsy miara-miaina amin'ny Jesosy ianao anatinao izy. Izy no miatrika ny ady rehetrarehetra, izy no mampitony ny olana rehetrarehetra, izy no manome ny fivelomanao. Be dia be amin'izao fotoana antsika sao hoe very asa tsy tatsony zao sanangotona, fa ahoana ho ny tenin'Andriamanitra. Mbola marina foana ny tenin'Andriamanitra ho an'ny olona zay miara-miaina amin'ny Jesosy, manoatra noho ny voro-manidina isika. Arahany Jesosy foana ny fiainantsika. Ambarako anao tsy zavatra teoria zany lesako anao zany, fa zavatra iainanay. Hitan'ny maso ilay tsapanay nandritran'izany 20 taona niara-miaina tamin'i Jesosy zany. Ary azoko antoka mihitsy zany matoa miresaka aminao eto. Tsy maintsy azonao antoka io ho avy Jesosy. Ataovy azo koa tena ataniko ve izy. Ao Jesosy io ao anatinao mamerina ny telefonao. Ny zavatra ankiray lehibe dia zao mitony foana ny fonao. Na inona n'inona arety mandringana, na inona n'inona fahoriana, na inona misy fitonina lalina ao anatinao. Ary io fitony lalina io mitady vaholan'Andriamanitra, misy vaholana omen'Andriamanitra aminao. Fa tsy hoe mitony fotony anao dia
mijanona am'izao misy vaolona omen'Andriamanitra anao manoloana zao zavatra fahorinany tranga tany Sodôma ny fahorina rehetrarehetra fa io Jesosy io miara velona ao anatinao ka tsy tafiditra ao anatinao izy raha tsy miakatra ao any an-danitra tsy maintsy miakatra izy mito izy nandrotsaka amin'izay ny fanahany amin'izay fotoan'izay zao tontolo zao zay mandray azy rehetrarehetra dia misy azy avokoa zay ny mandriamanitra azy ary hoe avana tena tiako aperaka aminao io ny tena fototra fampianarana sy mitory-teny zay nambarako foana hatramin'izay ry havana nandriny fotoana rehetra zay nararako ena tam'tony dia io Jesosy niakatra ao any an-danitra ary tonga fiainany isanandro io zany no atao azo antoka voalohany inanao satria io no azahoantsika mitsena azy eny amin'ao lanitra io no azahoantsika ko miatika ny fotoan-tsaratra rehetra ary ao tsara mila amin'ny Efesanina toko voalohany eo rehefa napetraka Andriamanitra any an-danitra izy aiza ozy izy amin'ny Efesanina eo amin'ny tanana ankavan'Andriamanitra izy any izy zany zao niakatra izy any izy ary io tanana ankavan'Andriamanitra io izy Jesosy Kristy manana ny fahefana rehetra manana ny fahefana rehetra amonjy amin'ny fotoan-tsaratra rehetra manana fahefana mbola ano zava-magaga tsy takatra ny saina tsy tamy andro taloha ihany zay hitako nambarako zay tsapako nambarako aminao zay riko nambarako aminao tahaka ny apôstôly Jonhs fa marina izany dia niteny ny fiainana io Jesosy io any an-danitra io fa ato anatin'ny foko koa io anatin'ny fona koa zay nandray io ary io dia manana ny fahefana rehetra mihetraketraka mihitsy ny devoly amin'izao fotoana izao mila asehoantsika mihitsy fa Jesosy any eo amin'ny tanana ankavan'Andriamanitra manana ny fahefana sy ny hery rehetra mbola afaka hanovany toe-javatra rehetra ao amin'ny fiainanao isavatana marina fa mivavaka isika ho an'ity firenena ity mivavaka isika mba hiala daholo zany rehetra fa ao anatin'ny fiainanao aloha manomboka asa mivavaka ny firenena raha tsy ianao manokana aloha no mahatonga ny firenena ngiravana dia zavy sy anao hivavaka isika ho an'ny firenena fa nitena antsika azy tsy mbola tafapetraka tsara amin'ilay zavatra tena sitrapon'Andriamanitra fa rehefa tafapetraka tsika mivavaka ao ny firenena amin'izay olona maro mizany raha mivavaka ao ny firenena tsy ataovy tena tsapanao aloha zany Jesosy Kristy nitsangana tamaty mipetraka eo tanana ankavan'Andriamanitra ary nandrotsaka ny heriny amin'izay izy hiara-belona aminao hiandrasanao ny fiavinany amin'ao lanitra ao anaty eo no izany ny toe-panahan'i Jesosy ny toe-panahako ny toe-panahan'i Jesosy no toe-panahanao eo amin'ny fiarahamonina marina ve zany no hiandrasana azy ataovy azo antoka tsara io fa hosahirana isika nge amin'izao andro farao zao lazay lazainao ao maty toko efra amby 20 raha tsy nahafoezina io dia tsy misy nofo no azo vonjena nge raha tsy nahafoezina zany le fotaonandro manahirana zao tsisy nofo vonjena ary tena manahirana nge le zavana satria firifiry ny very asa amin'izao fotoana izao firifiry ny tsy manakanokoanina amin'izao fotoana izao firifiry ny ao anatin'ny aretina raha tsy nahafoezina nge ozy tsisy nofo no vonjena fa no ny olombofity no zasy anao zay fanandrainy Jesosy afoezin'Andriamanitra ary zay a mila azotsika antoka tsara zany zao fanandro iainantsika zao androany ny tompo tianamafy eona tsara fantatra tsara sahirina mihitsy zao tontolo zao sahirina daholo tsika rehetrarehetra amin'izao fotoana zao fa mbola manana an Jesosy ao anaty miaraka aminao za raha mitondra taobinina Jesosy mitondra taobinina tazona voalohany za ao anaty mandeha ny tanana Jesosy miaraka amiko eny satria nahoana Kristy ao anatiko ary zay ny tian'Andriamanitra apetraka io ny antony ny ekaran'i Jesosy tany an-danitra liavana tsy piako aminao tsara androany io na toy izy miakatra ny an-danitra dia tsy Jesosy le hita maso fotsiny le makaria amoronanomasina mola tsy zany tsony Jesosy fa zao Jesosy ao anatin'ny fiainanao naizanaiza toerana misy ianao ary matahotra an'io ny devoly liavana Jesosy mitany ao anatinao miala ny fiavinana militsika mitandrina tsara ny zavatra tena kendren'Andriamanitra amintsika zany dia ataovy azo antoka tsara ataovy azo antoka tsara fa efa tena nanapa-kevitra ianao hanaiky an'io Jesosy io amin'ny fiainanao manontolo mety teny raha resaka voly sy maintsy sahirana anao am'izao andro farana zao amin'ny sakafo izy anandoro fatrano ahoana ny eko anazy ndraiky izy inona no hanina fantatry ny tompo tsara zany fa ao anatinao ve Jesosy efa niakatra tany an-danitra izo tiako apatsevina anao androany zany lay Jesosy niakatra iny amboatra fitoerana izy rehefa io fa ny tena zavatra sarobidy anankiray koa hiditra ao anatinao amin'izay izy
amin'ny alalany fanamasina tsy amin'ny Jerosalema intsony na ny mitoerana zay noeverina tamin'izany fotoana zany fa naiza na amin'izany teny aminao zao ka tena manaiky an'izany ianao dia ao anatinao ilay Jesosy feno fahirezana, ilay Jesosy ambonin'ny fahefana rehetra, ilay Jesosy ambonin'ny hery rehetra, ilay Jesosy ambonin'ny fanapahana rehetra re amboniny anarana rehetra ao, tsy aiza kory izy fa ao anatinareo raha tsy olona lavinareo zany Korintianina faharoa toko 13:1. Ary io iavana no iandrasantsika azy eny aminao lanitra vonany amin'izany ve ianao zagaga ho ianao misy ngozina ny tany are, misy krizy are, misy fahoriana are, tsy maintsy tonga zany fa fanambarana izany fa akaiky ny tompontsika. Inona ihany koa zany ny zavatra asian'Andriamanitra tao. Tsaroko tsara riavana tamin'ny 17:10 nandalo tsy fahasalamana ny tenako tao anatiny andro vitsivitsy 3 andro angamba izay raha sy ary tao anatiny zany dia zao no nasian'Andriamanitra nympina tamiko mandiana torio ny filazatsara asevo miverina eo ambonin'ny tenin'Andriamanitra ny olona rehetra, asevo miorina eo ambonin'ny tenin'Andriamanitra ny olona rehetra amin'izao vanandro zay no nasen'ny tompo tanterahako tompo miverina eo ambonin'ny tenin'Andriamanitra. Ary io tena zavatra anankiray sarobidy riavana ka mivery koa fa tena ilainao ozy ny teny sotra masina aoka ny tenin'ny Kristy toetra bitsaka ao anatinareo. Inona no ahafahantsika azy miatrika zao vanandro sato zao miverina eo ambonin'ny tenin'Andriamanitra, mipetraka eo ambonin'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny amin'ny katoko voalohany any zao fa tsy misy zay tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay naroaka ny vavan'Andriamanitra. Ro teny rehetra zay nambarako taminareo tsy maintsy tanteraka reo ary ny fotoanano tsy fantatra tampoko io zy ny tenin'Andriamanitra tsy araky ny eritreretinao mihitsy io noho izany manolona ny toe-javatra mitranga amin'izao fotoana zao. Inona ny tenin'Andriamanitra iankinanao aza miandro fotsiny hoe mianotoroteny fa vakeo ny baiboly, vakeo ny soratra masina, mieno tenin'Andriamanitra. Inona ny tenin'Andriamanitra hoentinao miatrika isan'andro raha vao maraina ny andro. Mila miverina amin'izany isika manolona ny tsy fananam-bola, manolona ny fahaverezan'ny asa, manolona ny aretina. Inona ny tenin'Andriamanitra tazoninao ny amin'izany fa io tenin'Andriamanitra io aloha no Jesosy, io tenin'Andriamanitra io hoe no Andriamanitra ary mila petraka tsara amin'izany tsika tsy ho azonao anefa io raha tsy manolo tena tsara ianao andeha amin'ny fahadiova-pitondratena aoka hadio ny fitondratena aoka andeha amin'ny famasina ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataonao. Ozy ny tenany amin'ny Korintianina faharoa toko 7 hoe raha manana an'izany teny fikasana zany tsika ry malala aoka hanadio amin'ny fanahy sy ny nofotsika. Miverina ambony tenin'Andriamanitra tsika alohan'ny atory ianao. Inona ny tenin'Andriamanitra ipetrahanao amin'ny andro alina raha pitso maraina. Inona ny tenin'Andriamanitra zany nasian'Andriamanitra ambarako aminao androany iverina ambony tenin'Andriamanitra isika ary zany no tena hoe fibebahana marina riavana fiverenana hipetraka ambonin'ny tenin'Andriamanitra. Na tonga ny olomela mpanotana dia satria nandika ny tenin'Andriamanitra damasely tsy nakato ny tenin'Andriamanitra nomen'Andriamanitra ny teny izy hoe aza mihinana an'io fa ho faty ianareo. Tsy nakatoa zany izy ndinana nanota izy maty. Ary androany natongavan Jesosy ndray kosa rehefa niakatra ao any an-danitra izy dia amerina anao hipetraka eo ambonin'izany tenin'Andriamanitra. Tsy vitanao amin'ny herin-tsaina zany fa vitanao kosa amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fandoran-tenanao isan'andro. Ny teny soramasina mivavaha ka aza mitsahatra androany azy zay niafatry ny tompo androany. Niafatry ny tompo androany apetrako aminao dia zao tsy misaraka mihitsy ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra sy ny fiverenany indray. Tsy faly fotsiny isika hoe lasa niakatra izy fa zavatra anankiroa ho avy izy andraytsika raha vonina isika ka mandeha amin'ny fahamasinana sambatra izay madio am-po fa izy no hitan'Andriamanitra. Zay tsy manam-pahamasinana dia tsy mbo hitany tompo. Zay ny anankiray voalohany indrindra. Ary ny anankiray faharoa eto ampiarasan'ny fiverenana omeny tompo hery isika hahazo hery ianareo. Azahoana mandrisy ny asany maizina rehetra, azahoana mandrisy ny zavatra mitranga rehetra manahirana, azahoantsika miady eto anivony Jesosy zao ty satria nahoana Jesosy tonga fiainana, tenin'Andriamanitra tonga fiainana
zay mitolona amen'Andriamanitra tsy maintsy ho avy ny arety maningana, tsy maintsy ho avy ny orohotany, tsy maintsy ho avy ny mosary. Tsy azo fanana zany, tsy azo fanana ny raonady misy antony androany ny tompo. Matoa zany ampahafantariny tompo a, mila miombana isika, mila miombana ny fiavin'ny tompo. Ka mino fa reno tsara zao afatra izao, zao no asiako ataona androany, manana fanapahan-kevitra tena iverina hipetraka eo ambony ny tenin'Andriamanitra, manana fanapahan-kevitra ho voniny ankatoy ny tenin'Andriamanitra. Mety tsy ho fantatra ao ny rampiso, mety tsy ho fantatra ao zay hitondrany anao, fa rehefa mipetraka eo ambony ny tenin'Andriamanitra izy dia marina foana le teny hoe izaho mahalala ny hevitra zay iverako anareo, tsy hitondra anao zao fahafiadanana. Tsy marina zany raha tsy efa ao anatinao Jesosy, tsy tanteraka ao aminao zany raha tsy efa ao anatinao Jesosy. Mety an'ilay fotsiny ianao tenin'Andriamanitra be lehibe, teny fikasana, dia ohatra misentosento zany ianao, alleloia, amen. Fa ahoana am'izay iainana am'izany isan'andro isan'andro, miatrika zao vanandro zao. Androany manana fanapahan-kevitra, tsy mitsahatra tompo. Mety ho hita aminao hoe farenao angambany zany, fa zao nasen'ny tompo, mahatsara nareo ny teny verina ary ny tompo alanenina. Matoa ianao mbola velona mandrezy ho tenin'Andriamanitra zao, naiza zany resanao, mbola tian'Andriamanitra anao, hiverina amina, hanaiky azy ho tompo sika izy. Fa mialaha amin'ny zavatra filonopona, mialaha amin'ireo fazarana tsy, fa mitera tsara ambony tenin'Andriamanitra. Rehefa tonga ao anatinao am'izay Jesosy Kristy, izy mitaridalanareo za amin'ny marina rehetra. Mbola iresaka aminao aho amin'ny manaraka ny amin'ilay zany atao hoe digana andraisanao fanamasina. Fa androany dia ampatsiarinao fotsiny aho, fa tsy azonao sarahana ny fiakaran'i Jesosy tamin'ny maty sy ny fiverenany indray. Ka hiverina izy tsy maintsy misy fahavononam-panahy, mba tsy hitomany ianao rehefa tonga izy, mba tsy hanenina ianao. Dia misaotra anao naharitra izany afatra izany, androany sika dia hivavaka indray azy. Metraka anao eo am-pialatan'Andriamanitra indray aho, hanatrika ny moa fa ny firotsahany fanahy masina tika, mbola isy afatra indray mahery vaiko men'Andriamanitra anao mikasika any am'izany, anova zavatra be lehibe. Fa androany sika tsy azonao saranao aho, ozy ny anjery iny Jesosy zay hitanareo niakatra ho any an-danitra iny, dia ho avy indray tahaka ny ahitanareo azy. Rehefa mendora fahorian'ireo izy, andranao ny lohanareo, fefakaiky ny fanavotanareo. Ny tompony ampiditra zany afatra zany amintsika tsara avy, mba handraisantsika fanapahan-kevitra, anova fitondratena, anova fomba fijery. Aza metehitra mihitsy amina fomba fiavahana, fa ho hetehitra amin'ny tenin'Andriamanitra sy ilay Jesosy Kristy velona niakatra any an-danitra ary mipetraka eo tamin'ny Andriamanitra ray nandrotsaka ny fanahiny. Hivavaka isika. Ry Jehovah-Andriamanitra rainay eo izay ny an-danitra, izay indray ho afatra zay nampitondrainao, mba tsy ho variana fotsiny zay tompo amin'ny fisehoany zavatra isan-karazany, tsy ho variana fotsiny koa zay amin'ny hoe niakatra ho any an-danitra Jesosy, fa tena ho vonina izahay amin'ilay teny hoe dia hiverina tahaka ny tanany ihany. Ary zany fiverenana izany dia misy fanambarana bitsaka mba tsy ho avy tampoka aminay zany fotoana zany. Dia ireo zavatra mitranga amin'izao vanandro izao zay voalaza amin'ny Luka 1:20, mba hanomananay ny fiainam-pananay mba tsy ho avy tampoka aminay zany. Raha eo mangataka aminao aho, zay olona rehetra mandrezy afatra izao mba atao matahotra n'Andriamanitra, matahotra anao izy, ary mba hisaitsay izy hiverina tanteraka aminao. Tsy hitehitra amina antoko-pivavahana, tsy hitehitra amina fomba fivavahana, fa tena hitehitra aminao Jesosy Kristy, velona ao anaty tonga fiainana. Satria zany Jesosy fiainana zany no hitsenana ianao ry tompo. Kristy ao anatinareo ianao, raha iseho Jesosy Kristy fiainana ianao, dia hiara iseho amiko. Ampio zay hanao dingana, hanao fanapahan-kevitra, hanaiky io Jesosy ho tompo ny fiainanay manontolo, hiala am'izay fomba rehetra, mba hanehoan'io Jesosy kosa eo amin'ny lafim-piainana rehetra manontolo, ka ho tonga fiainanay ny tenin'Andriamanitra, ho tonga fiainanay ianao Jesosy. Na inona mitranga atao nevany zao toy zao. Afaka manoka raha tompo, ho an'ny rehetra mandalo ady sarotra amin'izao fotoana izao, jereo amin'ny fitiavanao izy. Ho an'izay rehetra marary manaiky izany teninao zany,
anjiro ny tananao retombo atao fitsapany mihitsy fa nafatesanao teo amin'ny azo fijaliana diakapoka taminy fitondrana ny aretina rehetra raha misy ao anatin'ny ady sarotra mangataka aminao an Jesosy nidiranao ao anatin'ny fiainany hitondra zany vaholan'izany araka ny teninao hoe itely zao toy zao enao natamo rehefa orina nefa matokeo na fisaha fa naresy zao toy zao ataovy matsapa izany fandreseny zany izay zay zavatra tsapako nambarako tao zay zavatra hitako sy nefa naseho anao moetiko am'reto olo reto matokony fitiavanao aho fa tsy veromaina foana zany teny zany mba mitondra fanavozana ho an'ny olona maro ampahiratony masony olona zay miendro afatra izao mba hahitan'ny fiainany ary anaovany dinina ana fahasaina de misaotra anao koa ara io nanomezanao zany teny zany famirenana ihany zany fanamafisana ny zavatra zay mbola tianao ambara manaraka voninahitra de ao anao reny any amin'ny anaranao re Jesosy Kristy tompo nanaovana izany vavaka izany.